Olona roa no maty voatifitry ny dahalo tao Ambondromamy Tampon-tanàna ny zoma lasa teo tokony tamin'ny fitora sy sasany alina. Raha ny fitantarana ity rangaha voatifitry ny dahalo izay mbola manaraka fitsaboana aty amin'ny service traumatologie aty Androvo dia ny rafozan-dahiny ny iray maty tamin'ireo voatifitra. Raha ny voalazan'ity rangaha ity hatrany dia dahalo miisa enina no hitany nanafika azy tao an-tranon'izy ireo adiny iray taoriany ny sakafoanan'ny fianakaviana. Mitantarany nanjo azy ity rangaha ho lasibatriny asan-dahalo tany Ambondromamy ity. Sakafo zay dia fataonako raha sakafo dia mavoaka zany fa mafana ilay andro. Dia rehefa mafana ilay andro dia mivoaka dia tonga dia efa nitsenain'ny dahalo tamin'ny basy teo amin'ny orombaravaranay dia nitifirina dia misy telo loha no hitako dia indray dia efatra zany fitambara fa indray nijanona tanatika dia nitelo zany natrika anatiny dia raha voatifitra zany za dia nazaka tena nitsoaka rehefa nazaka tena nitsoaka za dia plonge tay anaty tsilo dia tao mifitsaka tao dia rehefa mifitsaka tao dia andraso zay zany izy tena mana dia voatifitra zany dia mivoaka ny rafozako nenan'ilay alina fa diniko voaka zany le rafozako nenan'ilay pobasy dia nitifirana koa rafozako dia rafozako maty dia za miplonge tao mitsilo tao dia mifitsaka kely tao dia rehefa mifitsaka tao dia rafozako voatifitra zany henoko izy efa manary hena dia za zany mifitsaka tao satria atahotra sy dia mbola nanaraka reo mitrehitra reo mbola velona afaka fito minitra angamba izay mandeha le tabataba dia nahinan'iny a dia mivoaka fokon'olona zany fieritreretako azy dia mivoaka nanaraka fokoda ianao izy izy vazaha haika anao izy izy fa elenao zaho a dia taloha tamin'ny hôtelana tany Ambondromamy dia alefa andreo tamin'ny hôtelana dia atao basy mahaotry zao dia dia tonga dia varony teny maloto dia efa lefa maisaka ao izy avao atao spécial ko manjary taeko be dia izay zavatra nitranga tamin'ny tany le olona zany le olona nitifitra anazy zany tazako le olona voalohany nitifitra anahy manao sorte tapaka izy dia nisy feo eniko zany fa mba tadidika any le feon'olona feo kelikely zay dia izy moa zany efa teo ny gendarme feno brigade amin'ny toerana anadiady anay tao dia efa niraisin'ireo teo hoe ina tao ny zavatra mitrangany dia zao dia zany efa nandray andraikitra ny tena marina fa etsaketsana amin'izy ny tena marina fa za zany amin'ny toerana iny za tsy dia olona manam-pahavaly firy fa le zavatra alaindreo zany zay zany zavatra tsy fantako misy ny tena marina fa ny vola aloha tao aminay lasa eniny tsy ariary mivatra voatifitra anah manomboka eo amin'ny solokako dia mivoaka any amin'ny lamosina zany le bala. Efa mandeha ny famotorana ataon'ny zandary tany an-toerana raha ny loharanom-bavao dia olona efa fantapatatra izy ireo no nanao ny fanafiana araky ny fitantarana ity rangaha ity hatrany. Somary ohatra nisy lomolony zany tamin'le toerana mipetranay taloha ka za monko taloha somary ohatrany nanofatrano zany taloha dia rehefa nanofatrano dia nisy famalina zany tao anatin'ny lakoro dia rehefa misy famalina tao anatin'ny lakoro resaka adina zaza zany izy io dia le zaza le zanako ray taona eo dia le ray taona dia indray roa taona dia le zazany famaly aminy eo amin'ny sivy taona angamba indray zay dia indray eo amin'ny 20 taona dia nisy tena voakandro zany tsy zakany za monko sy teo tamin'io fa za le mandeha mivarotra fa le madamako any ao anaty trano dia tena madamako tany zany dia tena madamako tamaly resaka hoe zao resaka navoakan'le zazareny totrany touché be zany tamin'le teny fa manina manao an'izany dia mba niandry indray mandreny zareo zany mba hoe niamby zany hoe mba hiteny miala tsimby dehibe fa mba misy teny tsy zakany misy teny navoakan'ny zanako dia mba tsy zakako mba ihany tsisy an'izany fa roa indray nohatra ny avoavo dia nanomboka tamin'iny zany le zay zavatra zay dia resaka zavatra tsisy tika mikatsaka mandio zay misy sambo manofa dia ozy le zazanakaray
za ozy izy reny zaza manitsaka reny katsako reny atao adreo izy izy de le raha le miteny hoe ena ozy izy tsy zany fa alaiko ny ditongotra ny de ataoko anaty kapoka nampivemery zany nampihavanina de teny le ranga tamiko izy hoe za ozy izy de mahay miresaka kely fa ataoko amin'ny fanaovana azy zay nyteniny tamina de teo azy zany de naiky ametaka anina tamin'ny zandarma de ozy raha mpihavana fa vity de fa le teny zay zany ohatrany tsy zahako de naiky anao hanina misy za de ozy hoe aloha hijanona anao za tsy mandry fahalemana ambondro mamy mahazo vana ny asan-dahalo mitantena fatratra ny ponina ty an-toerana amin'izao araka izany de mitaky ny fandraisana ndraikitry ny mpitandro filaminana ny fianakavianan'ireo lasibatry ny asan-dahalo mba hisiny ny filaminana ty an-toerana marina fa raha zo faninandro misy atsika zo fa tsy mampiteny mona zay tena filazao nitatsika mazemba io kama mbola azo hoe jereo fa niana ambary vohitra fa tsy zakandrary fa tena tsy andoarika atro fa efa teny dandraribary fa zavatra misio zany efa hitany taratra ihany le indisy zany pirespireny acte fa zavatra mampanay fotsiny satria fa manjaka an'le kokoly so de mbola misy kokoly ambadika koa zany mitondra fanjakana ka maninaitra mitandro filamina rehetrarehetra zay ny ambondroma mba hianany ihany fianakaviana mba anaty mody satria fa ain'olona topo fianakaviana mihitsy potika zay tsy ampianareo zany iainy hoe okambaditra so de voasarika an'le kokoly zany anarikaikandrarano ny fianakaviana manentana mitondra mpitandro filaminana zany mba nao aniasa ny atsaka sy andavany fa malaza manko resaka korokoty mba tsy voasarika ny zavatra fa anaraka kaikanmatoky androzy arararamaso zavatra amanoloana ny zavatra niseho nanjoy ty rangazy mbola manaraka fitsaboana ty androva ity amin'izao de mitaky ny fandraisana ndraikitra ny mpitandro filaminana izy ireo amin'izao fotoana andrasana araka izany ny mety ho toy ny raharaha